Mangasoa daholo zanagasikara mbola fa nareo resaka ilay hoe mianjana isa-maraina velona isa-maraina le rifa ohatra sao dia mba tsy rary mihitsy ny tena kivy mihitsy ako fa ina zany tokony ataoko ina efa natoraly rehefa tsy velona tsony hoe dia tongava saina elahy zany fa marary elahy misy zavatra tsy mety ao anatiny elahy indrindra fa ato amin'ilay miala sakana ato ny antony io fa naninona ary izy velona isa-maraina io zany hena tsikelikely rehefa miakatra ny taona mitovy amin'ny vehivavy le lazaiko le hoe rehefa taona vehivavy rehefa tonga hatrany amin'ny menopause lasa tsisy tsony le raha ohatran'izay ihany koa ny lehilahy zany ohatry ny lehilahy miakatra 7 taona 10 taona 80 taona ny hoany dia tsy dia hoe velona isa-maraina foana fa misy ihany fa indraindray hoazavaiko hoe naninona ary le izy jereo tsara fa rehefa tonga ny orgasmatsika dia ohatra mipoitra te pipitsika na lehilahy na vehivavy ato amin'ny lavaka many ny mitovy ihany ny lavaka fivoahan'ny amany sy ny fivoahan'ny ranonaina ho an'ny lehilahy tsara ho fantatry lisany izany dia io moa izany tsy maninona fa mialohan'ilay voahan'ilay tena ranonaina ny lisany dia tsy maintsy misy ilay tsy ranoka manify mivoaka ranonaina ihany fa tsy ranoka manify dia ina aloha mivoaka izay vao tena mivoaka ilay ranonaina fa resantsika andreo hoe fa inona ary le izy maninona tonga hoe velona foana isa-maraina dia ato amin'ilay hoe sika rehefa matory isika jereo tsara fa rehefa isaky ny fo maraina poritra te pipi miasa daholo ity vatantsika rehetrarehetra ity mandritra ny alina dia amintsika le poritra te pipi iny dia miandrona le izy ianao rehefa le mifohina amin'izay dia mitady lalana ivoahana ilay amany dia izay mampatonga le izy dia hoe ohatrany tena velona tamiko ity fa ahoana ary ka inona ary ka natony mampatonga izany dia poritra te amany elahy fa tsy hoe poritra te ilely zay no mampiavaka an'ilay izy zany hoe izany tsisy tokony hoe mampatahotra lahy ohatra dia ahoana koa ary ity tena sao dia tokony mba omena indrarana kialanina raha ohatra moa ka hoe misy fetana nareo roa tsisy maharatsy an'izany ange efa natoraly amintsika olombelona ange izany fa tsy hoe raha ohatra moa ka hoe tsy mazoto madamina hoe samy sahirana nareo roa tsisy maharatsy an'izany fa afaka hajanona le izy